Efa taverina ao anatin'ny ara-dalàna i Madagasikara ankehitriny eo amin'ny tontolon'ny fandraharana moa dia zava-dehibe izany satria dia mamerina indray ny fatokisan'ireo mpandraharaha izany isan'ny sehatra izay nahitana taratra izany ary moa ny fikirakirana sakafo isan'ireo niverina ny sokatra ohatra ny toeram-pisakafoanana iray tetsy Antaninarenina. Miverina tsikelikely ny mpandrarahara toe-karena ary isan'izany eo amin'ny sehatry ny restauration na ny fikirakirana sakafo. Manomboka mitombo tokoa ny fahatokisan'ny mpandrarahara toe-karena noho ny fiverenany hitan-dalàna eto amin'ny firenena taorian'ny fifidianana izay nanamarika ny taona 2024 iny. Ho fampiroboroboana ity sehatra ity tokoa dia niverina ny sokatra indray ilay trano fisakafoanana iray tsy Antaninarenina. Nampahafantarina mpanao gazety io maraina io ireo zava-baovao entin'ity trano fisakafoanana ity. Araka ny fanazavana nomen'Andriamatoa Fabrizio, tompon'andraikitra voalohany ato amin'ity trano fisakafoanana ity ary dia naompana 100% amin'ny kolontsaina italiana ny akora rousseau aminy ary izay no isan'ny tena mampiavaka azy amin'ny trano fisakafoanana rehetra eto toerana, na ny sakafo, na ny ramandeha, na ny fomba fandraisanareo mpanjifa dia nampanarahana ny kolontsaina italiana avokoa. Fanovana maro tsy voatanisa ihany koa no nentin'ny tompon'andraikitra ankehitriny 3 taona taorian'ny kantonany. Resy lahatra ny tompon'andraikitra ao toerana fa izy ity no trano fisakafoanana italiana tsara indrindra eto Madagasikara.